Lafom-baovao hafa kosa indray dia nampahafantarina androany tetsy amin'ny foibeteran'ny DHL Akorondrano ny trophée ACC Bernard Ramanantsoa izay hanomezana fankasitrahana ireo orinasa nanana ny fahaiza-manao teo amin'ny fitantanana ny mpiasa, ny fifandraisana amin'ny mpanjifa ary ny fanavaozana eo amin'ny tolotra. Mandalo eto amintsika raha teo amin'izao fotoana izao ny solitena ny ACC Paris. Claude Rasolson sy Mambraso Samuel. Mi-septembre à Zania, nous m'avons mis trophée et entre mai et septembre, maintenant l'organisation des critères, des sélections, participation et cela en collaboration avec l'école HEC. Et nous avons Mamtriana de Etnaku, apprécié orinasa madinika miara-miasa amin'ireo lehibe satria efa mamisy trophée takandray indray amin'ilay fahaiza-manao isan-karazany dia resin'ilay lehibe foana ilay kely nefa ilay kely ny areo mbadika koa mba miasa mafy any fa ny angatanay zany dia mba ireo le lehibe ireo mihitsy manendry an'ireo sous-traitant hoe ty sous-traitanay mahafinaritra anay indrindra dia anjaran'ny le jury amin'izay zany no mijery an'ilay hoe izy amin'ireo sous-traitant natolotra ireo société ngeda be ireo no azo an'ilay trophée zany hoe mety misy société lehibe anankifolo na roapolo manolotra sous-traitant zay hitany fa tsara indrindra ho amin'ireo ihany dia mifaninana eo zany dia mafahana koa mampisongadina an'ilay sous-traitant kely le sous-traitant kely reny zay tapina foana hatramin'izay.